Anisan'ny tetikasa izay novinavinain'ny orinasa Seimad ny tanterahana nanomboka tamin'ity taona ity ny fanorenana ny fobe fiasany eto 67 hektara moa no iverin'izy ireo anatanterahana izay fotodrafitra sagoavana izay hatreto nefa mbola tsy afaka ny tanterahana ity tetikasa ity satria dia misy ny olana eo amin'ny Seimad sy ireo mponina manodidina ny faritra anaovana izany tetikasa goavana izany. Ifandroitan'ny Seimad sy mponina ao amin'ny cité 67 hektara avaratra amin'izao fotoana izao ity toerana ity. Toerana izay iverin'ny Seimad anorenana ny foibe toerana vaovao. Araka ny fanazavana netiny teo anivon'ny Seimad dia fananan'izy ireo ary misy titra mazava misoratra amin'ny Seimad ny toerana. Noho i Seimad izay mbola manofa trano ary tsy manana foibe toerana hatramin'ny 10 taona niorenany dia novinavinainy fa eto amin'ity toerana ity no ametrahana ny foibe toerana. Tsy pahan'ireo mponina eto anefa io tetikasa io. Ny fananganana trano eo amin'ity toerana ity dia midika fa nipahan'ny Seimad ny fifanarahana nataony tamin'ny mponina, midika ho fitsipaham-pitokisana sy fanararotam-pahefana ary fandikana mifenitra ny karaza-toeram-ponenana iombonana hoy ny solotenan'ny mponina. Amin'ny lalàna zany dia ao anatin'ny plan de lotissement an'ity cité 67 hectares ity io toerandreo. Zany hoe io toerandreo zany dia natao ho amaly ny etaeta ny filan'ny mponina eto amin'ny 67 hectares. Mazina fa aratraratasa dia ny Seimad ny tany fa kosa amin'ny fampiasana azy tokony amaly ny etaeta mponina eto amin'ny 67. Zany nahatonga azy ho infrastructure sopia sportive ho ay maintso ary parking satria zay ny etaeta mponina eto amin'ny 67 hectares. Notsim-piany teo anivon'ny Seimad fa misy ny orinasa izay nahazo ny tolo-barotra natateraka ny tetikasa fanorenana ny trano fiasan'ny Seimad eto 67 hectares. Nanomboka ny 9 novambra lasa teo ny tokony nanombohan'ny asa fanorenana amin'ny fotodrafitrasa saingy hatreto dia mbola tsy afaka ny tanterahana izany noho ny sakana samihafa izay natao tamin'ny Seimad. No marian'ny tale jeneralin'ny Seimad ihany koa fa efa nisy ny taratasy fampandrenesana mialoana alefa tamin'ny tompony andraikitry ny fikambanana izay misahana amin'ny fitantanana ity toerana ity sy ny mpampiasa izany. Marihana fa mitety-bidy mihoatra ny 3 miliara ariary ny trano foibe toeran'ny Seimad izay iverina apetraka eto 67 hektara ary vinavinaina ho vita amin'ny faran'ny taona 2024 izany.